Araka ny fampanantenana nataon'Andriamatoa Rakotomamonjy Patrick, ministry ny poste sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao, ny École nationale informatique ao Fianarantsoa dia nahazo solosaina hika farany sy fitaovana maro araka ny fanomezana izay omen'ity ministra ity. Nandritra ny fitsidiana nataon'ny ministry ny poste sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao Andriamatoa Rakotomamonjy Patrick, telo volana lasa zay ny École nationale informatique ao Fianarantsoa dia nampanantena izy fa anome fitaovana ity sekoly ambony ity. Araka izay fampanantenana nataon'izay ary dia nahazo solosaina raitra sy hika farany miampy imprimante sy kojakoja maro samihafa ireo sekoly ambony any Fianarantsoa ireo, ahafahan'ireo mpianatra mamita ny fianarany manaraka izany fivoarany teknôlôjia izany. Ny avantage ty ataontsika hoe tombony amin'ny fisian'ireto materiel reto zany ho an'ny sekoly na ny manokana dia maromaro. Voalohany amin'izany dia le hoe amafaovao azy zay dernier cri dia ordinateur malaky zany amin'ny resaka hoe performance aingam-pandeha izy zany hoe malaky be dia ny dikan'izay zany à l'aise ianao na ataontsika hoe ao tsara rehefa miasa aminy zany ny mpianatra indrindrandrindra satria amin'ny alalan'ireto ordinateur reto zany mijerevany ny ataontsika hoe activité zay efa en ligne zany hoe misy plateforme zany logiciel izy io zay ametrahany mpampianatra ny activité rehetrarehetra na exercice io na quiz io na resaka asa fampiasana atao any an-trano dia ao ny ametrahany mpampianatra ny activité dia ao ihany koa ny mpianatra ny mametraka ny rendu na ny asa zay vitany dia ao ihany koa ny mpampianatra no mifanerasera amin'ny mpianatra raha misy problème izay atao interaction dia ao ihany koa ny mpampianatra no mijery ny ataontsika hoe ny asa nataon'ny mpianatra dia mitsara azy. Ankoatran'izay dia nasipanavoazana ihany koa ny efitra ny fianarana, ny latabatra, ny loko, ny jiro. Miisa 700 ireo mpianatra manaraka ny sampam-pianarana informatika ao amin'ny sekoly ambony informatika ao Fianarantsoa.